atolotry ny radio feon'i Mania anao indray amin'ity alina ity. Ny Fizarana faharoa amin'ilay Tantara nampitondraina ny lohateny hoe M.Le Président, sanganasan'ny Simone Menjanahary ary olalaovin'ireo mpilalao tantara eto amin'ny radio feon'i Mania Ambositra. Nandrindra sy nandray feo nay narakotondranayvo manatotosa Simone Menjanahary. Eny ary dia misaotra antsika rehetra amin'izao fivoriana voalohany rahantsika izao. Hitantsika fa mandeha tokoa ny fotoana ka tsy tokony hiandry ela loatra tsika fa sasamiandry antsika ny vahoaka. Eto anefa dia tiako ihany koa ny manamarika fa matoa mbola afaka nandray sy miara-miasa amin'ny sery colonel Slofo dia nonsoan'ny fanaovatsika hatramin'izay. Eo ihany koa ny fieritreretako fa tsy ho sarotra amin'se ny asa sy andraikitra kiniko amin'se matoky an'se fa tsy vadika amin'izay fanifampiresantsika se endry se matokisy se tsy hijery hafa tsy ny soim-bonana sy ny fitsinjovana ny vahoaka malagasy zay efa iarahantsika mahafantatra fa tena difotra loatra ao anatin'ny orory sy ny tahotra ary ny fampijaliana sy ny fanotrana mazo azy. Tena andraikitra kiniko amin'se reny ny anala ny tahotra samihafa amin'izy ireo. Ny fampandrina fahalemana ny tany mahatoky an'sia colonel matokisy ianao Monsieur le Président fa tsy misy ataoko raraka tany mihitsy zany afatra lehibe apetraka ao amiko zany. Voninanao ny asa koa mpahamariny tanteraka ary hanao an'izany ho anapolofoko ny fitiavana an'ity tanindrazantsika ity. Eny ary dia misaotra an'se ny bainga vovadika olo ny fampitsara antsika toy zany ihany koa ianareo mirahavavy andraikitra goavana loatra no kiniko aminareo hiditra ao anatina fotoam-pahavara tsika izao mitodika manomanokana ary felana. Eny Monsieur le Président, na inona ho filaza na inona ho fiteny dia tsy maintsy hitodika ary hijery aty amintsika mianaka ny mpanao politika sy ny vahoaka satria zanako ianao. Tsy mbola nisy angamba teto amin'ny tantara n'ity firenentsika ity no hoe zanaky ny filoham-pirenena no tendrena minisitra. Eny tompoko. Nefa dia aleko anaka mahitanao manana andraikitra manampy ato zay hanao hoatra ny sasany hoe zanaky ny filoham-pirenena dia manao tsinjazo lena ny voaka madinika. Fantatrao tsara ary fantatro tsara ihany koa anao satria zanako naterako ianao. Tonga amin'ny tanjona irina ianao ankehitriny porifoy amin'ireo vahoaka izay nanaovantsika fampanantenana fa hainao sy vitanao ny asa kiniko aminao. Efa hatramin'izay ka hatramin'izao ry dada no nanokanako ny tenako sy ny foko manontolo fa hanompo ireo vahoaka madinika ireo afaka matoky mihoatra izay efa nitokisanao ahy ianao fa tsy anao izay anetry voninahitra anao ary dada. Saotra anao iaingo tiana. Eny tompoko miaino anao Isy fotoananareo mirahavavy ho alefako hitsidika any Indonezia sy any Inde hijery ny traikefan'izy ireo amin'ny fomba fambolena nentim-paharazana sy ny fambolena ara-teknika. Asaiko miaraka nareo mirahavavy satria fampiakina loatra ny asanareo. Voaray Monsieur le Président. Fa ny asa tiako jerena haingana aloha sy miaraka dia ny jerena izay fifanarana rehetra mikasika ny fanondranantsika ny omby sy ny henany velany. Efa vonona amin'izany Monsieur le Président. Tsara zany. Efa navoriko avokoa ireo talepahatra manerana ny nosy ka nasaiko nijery izay toerana misy famononomby any amin'ny faritra misy andry zareo. Fa ankoatr'izay mato Monsieur le Ministre dia mila jerena haingana ihany koa ny fifanarana ataony zareo tamintsika ahafahana mijery izay fepetra ho raisina. Ka tsy avy dia foanana sy ajanona moa zany ny fifanarahana raha misy an'izany. Izay mihitsy ny tokony ataontsika. Fa somary mila mandeha mafimafy tsika fa mety ianararoatra zareo amin'izao fotoana fanomboantsika ny fitantanana izao. Eny tompoko. Farany dia alohan'ny iravantsika ary aloha mitodika manokana aminao mon colonel. Zareo akaiky ireo miaramila izay mendrika sy tokony ampiakarina voninahitra. Aoka nefa izay tena mendrika no azo an'izany fa tsy ny akamakama Monsieur le Ministre. Voaray andreba-to filoha ary matokisa ianao fa ho jereko akaiky ny mahakasika an'izay. Iara-miasa amin'se hijery an'izany lefina
izay mpanotsaina manokana mikasika ny fiarovana fa avy amiko manokana de mila ampiakarina voninahitra izy rovavy aloha de kapitaine Avososy lieutenant Jo ka tsy mbola tokony hodiniana eo amin'ny filakevitry ny fiarovana ve ny makasika an'izay ndre matofilo monsieur le ministre fa iza ny filoha faratampony folo alindra izy mazava ho azy fa ianao monsieur le président ka inona no mbola itenenanao an'izany amiko voaray monsieur le président tsikelikely eny ny toromarika omeko anareo fa mila vokatra mivaingana tsara sady maika ka sosikevitra ihany monsieur le président tsy aleo ve asiana drafitra 100 andro ohatra mila an'izany monsieur le ministre eo ampanomboana eo ihany 100 andro 100 andro hoe fa avy eo de miletika tsy hita tsony hoe 200 sa 300 andro zany mila miasa maika tsara fotsiny tsika fa tsy de mila an'izany tsika ndawary zay fa mirava ny fivorintsika manajanao monsieur le ministre ahoana monsieur Rafidy elaela zany nareo misy tsy mba eno rehefa nahazo toerana za kosy ono angatsy afaka ameona vetivety rehefa aveo afaka raha manam-potoana inao izany mihitsy aza zao no tena ny antsoko anao ka ny tena marina ny andran'ireo sy minisitra de aloha amin'ny fito anatrano re eny ary tompoko zao mantsy mbola misy asa ataoko kely de so de manahirana ihany koa ny miresaka amin'ny telefôniny ho avy fa misaotra monsieur le ministre ok ary mandrapeno vetivety Rafidy ao mahazo toerana nga Rafidy dry inona ary mampisalasala anao misaotra betsaka ary monsieur le ministre eny ary inona ny zavatra horosoko anao longany atao an'le enjakenjana sa am'le tsotsotra ihany atray zay verinao fa mety de mety amiko tompoko alors raha ataontsika amin'ity ary sady mba fifampiarabantsika ihany koa ke ty am'izao nahazotsika toerana vaovao zao tsinitsinona monsieur Rafidy sady ho amin'ny fiaramiasa vaovao ok de avita be koa ianao monsieur le ministre de inona raha angatiny vaovao mba manahoana izy mianatao zay kakary zareo amin'ity nareo nena toerana hitazona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakany ity monsieur le ministre nga moa vitan'izay hoe hitazona andraikitra ambony fotsiny fa ohatry ny tena mitazona ny lakle ny fiarovana Madagasikara mihitsy zany misy mantsy eto ampelantanantsika ny fiarovana rehefa hiaro sika de miaro rehefa andrava de mandrava ary zao vao tena ho aseho koa aminy fa izany fandrava fa tsy izy zay rehetra ho kasainy hitondrana an'ity tany ity dia raha vaiko daholo sa ahoana hoy ianao ry nga Rafidy je mazava amiko kosa zany monsieur le ministre inona reny tsy atakaranao an'izany nga Rafidy tsy tsaronao nga le resaka nataoko taminao tahorin'ny fifidianana hoe mila ravana sy ahongana teo io fa anahirana atsika raha to io ka mbola mijanona maharitra eo tena tadiditry mihitsy iny ka ay de ahoana ary zany tsy tonga amin'ny fotoana mampety azy hoe isika zao amin'izao fotoana zao de amin'ny fomba ahoana nefa no ahafahanao manao an'izany colonel Solofo ho raha avy amin'izany eo nao sao iverinao fa mpiandro ohatran'le ry ary nefa de mpiara-miasa sady ny fampatoko nareo taloha ary mino aho fa izany mbola nandrasany taminao hitazona io fiarovana io eny marina fa tsy nieritreritry ny andray ahy izy raha ny tena marina de za mihitsy ny nangataka taminy etsandany ihany koa de mety ho sarotra aminy koa ny ahita olona hitazona an'ity andraikitra ity aloha fa na izany na tsy zany de fa zay aloha misy ahoana kosa no hamarina an'izany mon colonel miara-mila manamboninahitra général be de be maniry ohatry ny anana io ve de na de iraiza de tsy mba isy afaka hitazona an'io azy Rafidy so iverinao fa ho ty azy daholo ary reo général marobe reo efa voazarazary reo samy manany olona tohanany sy ny zay andraisany baiko daholo de zay tokoa ngaka tsy hiteny nareo manamboninahitra koa moa de fa lasa tafiditsy ty resaka politika tiako ka tsy te lalàna no manome lalana hiditra amin'izany rehefa lasa ambony ny voninahitra zay le izy monsieur Rafidy fa zao no tiako resahana aminao fa lava be zany iheny ary fa de miaino anao ary miomana fa iara-miasa sika zay fotsiny tsy mazava amiko isy afiara-iarahantsika amanao fa mila olona azo itokisana sy satena miatrika ady fa ono
ahoana marina aloha ny tena fiarahanareo telo mianadahy miasa e. Telo mianadahy iza moa zany? Fotry zany koa ve de tsy azonao raha fidy a. Ianao a sy ilay madame Charline iny de manampy anareo le ministra ny ala iny. Ka fiaraha-miasa inona no tianao antaniana ahy? Mba tena matotra ve le fiaraha-miasa anareo hatramin'izay e. Ohatray, tena matotra ka. Hatramin'izay ka hatramin'izao. Bon, misy ilayntsika andreny olona reny atsoatsy e. Allo velezina vy de mbola mafana e. Sao de zavatra hamono sy abigadranay nefa zany ka tsy lasa. Fera iaramanao zany rangaha ty a. Okay, afaka miresaka amin'ny zareo ary rehefa ilaina izy ireo. Bon, mazava zany. Anomana azy de mifampiantso eo ihany sika e. Eny ary monsieur le ministre. Fa inona moa zany no antony antsoina ho aty eo aloha fa tsy de nazava tamiko a. Tsy de hoe misy inona fa nandre izao vaovao zao a de mba te arabanao fotsiny. Say ve ze zany. Eny misaotra anao ihany tamin'ny fandanimpotoana nandehananao taty aloha e. Misaotra Rafidy a. Enao aza no tena isaorako fa afaka nandraisy ny haino atsara. Zay zany mandra-peo anary amin'ny manaraka indray. Allo ampianateriko ny mpiambina ianao fa somary efa alina ihany ny andro a. Misaotra indrindra tompoko. Manaja anao monsieur le président. Fa inona koa zany ataonao zandro felana? Ka efa toerana hafa mihitsy ane zao no misy any dady. Ka na izany aza tsy mahafoana ny mahazanako sy ny maharainao azy zandro felana. Marina izany. Ka inona ary nitadiavan'ny dada? Fangamo tsy niaraka taminao iaingo tiana. Efa niantso ateo mihitsy izy fa mety ho tara kely satria vao nampivory ireo teknisiana amin'ny fanajarian'ilay tany atao tanimbary any Somahatamana. Marina izany. Ka mara-pahatonga ny ary aloha manahoana ny asanao ao? Ohatran'izany efa miditra izany aloha iaingo tiana. Tena marina izy zany. Manahoana nareo mianaka? Miala tsiny aloha fa somary tara kely a. Tsy manino zany e. Sady vao io koa nefa felana ny tonga. Nanahoana? Nilamina ny tany? Ie, nilamina tsara ka. Tsara zany rehefa milamina. Fa izao no nampetsako anareo roa tao aorianan'le vision conférence nidirantsika amin'ny vatana tany Dakar iny. Tamin'le fionana mikasika ny fampivoarana ny tambanivohitra sy ny reny sy ny zaza? Tamin'ny indrindra. De nahatonga filazana aty amiko izy zareo fa ho tonga anao fitsirehana sy anao fanadihadiana fotony. Ka ny mikasika ny departementanao felana de ho avy eto amintsika ny talelefitry ny UNICEF amisahana ny Afrika sady hanao fisidihana izy no resaka aminao amin'ny fandarana asatsika amin'ny fanampiana an'ireo reny sy ny zatra tena marefo. Faharoa de ijery miaraka amintsika ihany koa zareo ny fomba hoentina hiadiana amin'ny valanaretina peste. Tena tonga amin'ny fotoana ilana azy mihitsy zareo zandro dada. Mino aho fa efa hainao no mahakasika an'izany Mazava e. De tozany ihany koa anao rengo tiana. Eny tompoko. Ho tonga eto amintsika ihany koa miaraka amin'ny zareo ny talelefitry ny BAD na ny Banque Africaine de Développement mikasika ny tetikasa fanajariana ny tany sy ny fanamboarana tohatrano vaovao any atsimo. Tena tsara zany monsieur le président. Efa ireny hitantsika ireny ny fomba fijeriny zareo ka aoka mba hitandrinareo roa indrindra mihitsy amin'ny fitatana izay tohana ho anampianatsika. Efa mahazatra atsika zany fa aza matahotra ianao monsieur le président. Tsara petraka kosa aloha ny fanazavana nataotsika e. Zany no mety naharesy lahatra andry zareo. Amiko de mety andrana ihany izao ataona aty amintsika izao. Ka raha mety de mety ho tohizany. Fa raha sanatria kosa ka misy lesoka de mety miala zareo. Ka firenena firy hono no andehanandry zareo dada? Isika aloha ny voalatra andry zareo fa ho tsy diany izay ihany angamba no tiako ambara aminareo roa fa de miandro ny fahatongavantsika. Satria ve tsy ho ela tsondry zareo de ho tonga? Amin'ity herinandro ity. Mety zany e. Sady efa milamina raha teo ihany koa ny mponina any amin'ireo faritra anaovantsika ny tetikasa. Fa faritra firy moa no voakasika amin'ity ry haingo tena? Faritra 5 izay tena heverina fa mbola somary tara eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Fa ny faritra Androsimena be no anamboarana ireo tohatrano goavana ataontsika piloty. Tsara zany. Efa niteny tamin'ny Stinesa Vavety ihany koa amin'ny fanaovana teti-bidy ny fanamboarana ny lalana mampitohy an'ny Betroka sy Tolagnaro sy ny lalana maromaro eto am-potany. So adin'ny dada ary ny makany saoka? Indray ve de ho adiniko anjarako ny mitady famatsim-bola amin'ny tanan'izany sy ny midina ny Somahatamana. Amin'io fanomboana ny tetikasa ny Somahatamana io anie zany no hitsidiantsika andry zareo any. Efa vonina amin'izany tsika.
fa ono ary dada mba manahoana ny andraikitra nankinao amin'ny colonel Slof atreto aloha mbola tsy naharitatotra avy any aminy aho fa na izany zany ilefina sy kapiteny Apiso efa manao hiraka any amin'ireo faritra atsimo miaraka amin'ireo maramila manokana avy ety amin'ny présidence. Sarotra ty tsy fandrem-pahalemany ty ry dada ka mifampiankina amin'ny asantsika sy ianao anie no mety hahafoana ny ory felany. Eny marina zany teninareo roa zany fa na izany aza miroso kelikely ihany tsika matokitsy nareo fa ilamina eo efa mandeha ny tetikady rehetra ahafahantsika manankona an'ireo daliny voafoana toerana. Fa ny nanafoanana n'iny fanondrana nombo sy eniny kosa aloha tena hitako hoe nety efa tsy tokony ho tapahana mihitsy koa ny fisafona matetika amin'ireny toerana fanondranana omby atsokosoko reny. Efa mandeha zany ina ary mampiahiahinareo mirava avy amin'izany. Izay raha aloha fa ataovy tsara ny asa sady aoka ho matotra. Ok dada, mety ho taratara voatafody fa aza mieritreritra dada, mbola misy fivoriana ho ataonay mantsy. Andao ary, mandra-piona ianao ry haingo tiana. Veloma ianao tompoko. Manino anie zany telefona anao zany mon capitaine? Oay, marina zany. Tena monsieur le président ty miantso ty. Manaja anao monsieur le président? Manahoana ianao capitaine? Mbola salama tsara aloha hatramin'izao tompoko. Manahoana nareo mianadaany? Ety ambony fiara azo any Kialamavony zahay izao tompoko. Dia manahoana nefa ny dia tsy misy olana? Atreto aloha milamina monsieur le président Tsara zany. Fa mahaiza miresaka tsara amin'ilay mopera ianareo amin'izay fomba handresenareo lahatra azy hanakeona amiko. Voray monsieur le président. Ary nanahoana aloha ny fananganana ny fikambanan'ireo koto sy daliny ovafo Efa tafatsanganay omaly ny tao amin'ny faritr'Orombe monsieur le président. Zany ve? Eny tompoko. Ireo kotro mpiara-miasa amintsika anie efa miandry anay fotsiny Tsara zany kapitaine. Manao vatatitra tsara sy ara-dalàna any amin'ny monsieur le ministre ianao arak'ireny nampanaoviko anareo reny. Eny tompoko. Izay ary fa mirahasoa anareo ahy. Misaotra indrindra dia mirahasoa anao koa tompoko. Ao anao mon capitaine? Nanontany fotsiny ny zava-bitantsika izy hoe aisika izao. Ianao ve capitaine tsy mahita fa raha toy izao mission ataontsika izao daholo nataon'ireo mpiara-miasa aminy dia fihoela dia ilaminy ty tanitsika ty. Na vombotondra teo alohany ery lefina tsy dia naina loatra ny zavatra misy marina sy eny any vahoaka fa ity na izy filoana sika mpiara-miasa aminy dia samy efa nahita no ny aina ny zava-misy indrindra moa fa ny ety ambanivohitra. Volana vitsivitsy zay no efa lasa nefa efa mahatsaba daholo ny akabetsahan'ny olona fa misy fivana Madagasikara. Fa tsy efa hiditra ny Kialamavony ve sika izany? Efa izy misy tika. Dia izay toerana misy ny fiangonana katolika izany no vonjentsika. Aza matahatra anao mon capitaine fa tanàna filalaovantsika tia. Hitatsika arahintsika tsara io mompera ampitadiavina antsika io. Efa nanafika taty zany nareo. Fonom-bola niaraka tamin'ny fandrava. Itsy ny fiangonana dia io akaiky io ihany koa ny trandro mopera. Tena hainao marina zany tanàna zany dra lefina. Karaha zany anie tsy naniraka antsika taty monsieur le président mon capitaine. Aleo miandry eto nareo fa aleo hijery azy any an-tranony sao dia heveriny zavatra hafa eoko. Ok monsieur le conseiller. Afaka mivoaka kely misotro kafe aloha nareo ry zandry tandrema nefa mifetsika tsy voatandrina. Voray mon capitaine. Tena hita miasa mifofy ny fahamarinana mihitsy reto mpiara-miasa tamin'ny fandrava taloha reto. Anisan'izany felana zanany i Aingotiana i Mahatony izy telo mianaka ny Somatamana dia izao koa ty lefina izay manolo-tsaina azy mikasika amin'ny fandriam-pahalemana. I John sisa ny tsety satria nisy fianarana tsy maintsy niratovy ny any velany amin'ny mahatale kabinetrany azy. Tena marina ny voalazany lefina teo fa raha izao tokoa no mitoy dia mba hiaina am-pilaminana ny malagasy. Iza moa tsy tokony hahavitan'izao fa ny finiavana natateraka ny tsy ampy. Fandresena goavana ho an'ny fandrava koa nefa ny tsy nekinany tamin'ireo mpanambola vahiny. Zao izy afaka miasa malalaka sy tsy misy teritery. Iny fa niveriny lefina. Ty tovolahy ty ve zany le mopera saina tadiavinay? Tena voatanora kely izy zany ary tena mifankalala mihitsy izy zany raha izao fahitako azy zao ko. Aleo mivoaka tato anaty fiara aloha fa manjary tsy mahalala fomba ka.
Izy no mon père Ranaivoire Souzil mon capitaine. Atsona amin'ny anarana mahazatra hoe Père Gilles. De faly mahafantatra anao a mon père. Misaotra anao. Izy kosa no capitaine Larissa mon père. Mpiara-miasa akaiky amin'ny filoham-pirenena izy. Ary nahazo iraka manokana amin'ny fomba handaminana ity faritra atsimo ity. Zay mianadahy moa zany miara-miasa. Mahafinaritra zany mon capitaine. Engane avita be amin'izany andraikitra mafy sy sarotra zany ianareo. Misaotra indrindra mon père. De tonga soa aty aminay aloha ianareo e. Izao no ikala mavony aminy. Lavitra ihany a? Ie, eo amin'ny 490 kilometatra mialan'ny Fianarantsoa eo izy ity. Tsy de lavitra loatra fa ny lalana no ratsy. Mety eo amin'ny adiny enina eo de tonga aty. Fa ireny hitanareo ireny aloha ny lalana. Fa maingina sady tsy de misy tanàna loatra. Ka tsy aleo aloha mandroso e. Atsy ambirao sika miresaka de hita eo izay fanaovana. Ka manina raha mandeha misakafo aloha sika de rehefa avy eo miresaka. Fa firy moa isanareo? Misy fito mianadahy zay mon père. Andao mandroso fa efa misy sakafo nomanay ho anareo aty. Fa ahoana zany mon père? Anga efa fantatrareo fa ho avy aty zahay? Efa ny aloha lalana anareo taty ny antso telefona izay nataony mon père lehibe anay. Zany ve? Mba hadadany ray zany a. Andao mandroso ato amin'ny réfectoire de ao sika miara misakafo. Avy de mandroso anao mon capitaine fa ay andray ny zalahy eto. De misaotra indrindra mifandraisana mon père. Sady mafana tsara ny sakafo no ampy. Tsy misy isaoranareo zany monsieur le conseiller. Hitondra fahasalamana ho anareo amin'izao adidy masina sy sarotra endraketanareo izao. De zay zany mon père. Efa azonay daholo araka ny resaka ny fanaovantsika teo ny makasika an'ireo foto-drafitrasa rehetra aty aminareo. Matokisa ianao fa anampy anareo amin'ny fanaovana andreo ny fanjakana. Ianareo no tena isaorana tonga nandalo fotoana aty ambanivohitra be aty. Ny anay de efa asa izy ity. De manahoana nefa mifandre-pahalemana mon père? Manahirana tena manahirana. Fa efa safidiko ny hidina hanampy ny madinika aty ambanivohitra de mezaka miaramaina amin'ireo dahalo. Zay angamba fa aleo amin'izay sika hiverina sao tratralina aty. Marina zany. De arak'ilay fotoana fanaovantsika teo de miandry anao ianao filoham-pirenena zany zay mon père. Ho avy aho fa aza matahotra nareo. Mba tsofo-rano ary ny dianay mon père. Ombantsika rehetra ny tompo. Ho tanteraka tokoa ne izany. Hitantana sy vimbina nareo sy ny dianareo eny an-dalana ny Kristy. Isaorana ne Andriamanitra. Amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mandeha hanam-pitokisana sy ampilaminana de tongava soa. Misaotra indrindra mon père. Mialatsiny fanampiantsasika araky ny antso telefona nataony madimizay laingy tiana tamiko mako de hidina tiry zareo miaraka amin'ny filoham-pirenena. Kotsarova fa zanatsika izy ary isika ihany koa nanome vato ambony indrindra ho azy. Tsy ianao izay ampisangamenatra azy eo mason'izao tontolo izao isika. Ataontsika modely ny fietsika sy ny fandraisantsika azy. Marina fa zanatsika izy nefa efa filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Faharoa eo ny famanginantsika sy ny tanàna ny aviany. Fa zao dian'izao ihany koa de hijery ny fomba hanajariana ny tany ao kafitra mba ho azo atao tanimbara. Koa ny tiako ambara amin'ny masolo tena ndry zareo ahy aty an-tanàna de samy manao vakarine pokotany sika. Indrindra ianareo tovolahy rehetra izay mbola tsy manana tokantrano ka feno taona satria amin'ny alalan'io karine io no ahafahantsika mamantatra n'isanareo amin'ny fomba hizarantsika ny tany ambolena. De akory zany verina izay tsy manana tany? Efa nisy torohevitra azoko tamin'ny madimizay Laingitina izay minisitra mendraikitra antsika tatsaha fa samy hahazo amin'io isika na izay efa manana na izay mbola tsy manana. Mahafinaritra loatra zany anaka. Sady io ve tsisy 5 hektara? Tamin'ny nandrefesana azy farany de eo amin'ny 5.30 hektara eo no azo zaraina tao tanimbary ary ny 5.10 hektara no azo anaovana voly an-tanety. Dia Samira zalahy manao izay hahaingana ny karine pokotany mba hara-dalàna antsika. Fa antsika vehivavy de ho tonga aty ihany koa madimizay Felana izay minisitra mendraikitry ny mponina zanatsika ihany izy ary efa nanao asa fanampiana ho antsika.
mino aho fa itoy izany fanomanana antsika vehivavy izany ka ny antom-pivorintsika izao dia ny fanomanantsika mifandraisana azy sady efa mahazatra antsika ny karakara fety-goavana toy izany fa mafiloha-pirenena azy dia tsy maintsy hisy ireo arifenitra sy mpiaro azy mety ho tonga mialoha tia mikarakara miaraka amintsika horentsika eo ihany izay fotoana tongavandry zareo fa dia efa miomany sika e dia inona izany no ifampiantsoana monsieur Rafidy miala tsiny fa misy vaovao lehibe ho lazaiko aminareo ka ina ary tsy tonga dia ilazanao an'izany fa lozanao be resaka eo ny antso sy ny aona tamiko i kolonely Solofo mba mahagaga koa izany monsieur Rafidy fa inona no antony ka samy mba miketrika izay aso azy monsieur le ministre fa izarynareo izany dia inona izany ny antony antsoina amin'izany eno sa ny raha ny ampidera fotsiny izany vaovao tsy misy ilaivana an'izany ianao aza dia mba mora misiontotra loatra ianao madama ka lazao ary fa mbola mainka e nresaka tamiko izy fa vonona hiara-miasa amintsika raha mazotonareo inona nefa no fiara-miasa antsika amin'izany so dia mba mety amintsika ihany izany madama sady raha tsy diso efa nresaka tamintsika tokoa izy monsieur Rafidy ka nampasahiviny ahy mihitsy izany amikeo e na izany ara mila mandinika sy mieritreritra tsara sika somba fomba entina matorana antsika fotsiny izany ko izay voaloza efa noresahako taminy izany fa tsy ahavitan'izany amintsika izy mahatsara an'izany aloha dia mety afaka mba miaro antsika izy ka izany indrindra no tokony nanekentsika an'izany ko za aloha dia sorika aminareo fa mazoto ok izany fa mila miresaka tsara sika vao mandray mibaiko ampanaoviny izany eo ihany fa honao madama nanahoana le tananao narary iny tena nahagaga mihitsiny afaka ilay izy izany ve sady ohatrany tena tsy mivontotsolo tokoa tsy mampino ihany ny toetra n'iny rangahy iny raha olona hafa tsy zarany aza maty tany ianao sarotra anaovan-dratsy ny olona ohatry irendry monsieur le ministre ity izy lany filoha-pirenena ity kosa aloha ny tena tsy lany ny vavoniko mihitsy ka izy aloha zao no eo afaka anao inona ianao afaka 5 taona indray raha mbola vonona dia contretsika izy sarotra ihany izany monsieur le ministre fa inona mahasarotra an'izany monsieur Rafidy jereo ange mbola tsy nisy fivolana akory izay no mitondrano nefa mba mana raha vaovao amin'ny ainao aman-jery moa nareo fa manomboka milamina ange ny tany ka mazava be ne izany ringa Rafidy izy ny filohan'ny dahalo manome baiko indrem-padeha fotsiny izy dia izay sady tsy hitanareo ve reny dahalo lazaina faniova fo efa ho 4 arivo tonga tany amin'ny investitura indreny misy zavatra ne reny fa tsy ampahafantarana antsika sy ny vahoaka kinona moa dia iraharahan'ny vahoaka an'izany rehefa milamina sy afaka mamboly izy fa tena miasa kosa aloha ny ekipany sady enjana be izy amin'ny fanaraha-maso ireo mpiara-miasa aminy dia inona nefa aloha izany ny fiara-miasa antsika amin'ity ministra vaovao ity mbola tsy nilaza kosa aloha izy fa rehefa tafarisaka aminy tsika dia amin'izay vao ambarany antsika amiko aloha dia rehefa maharo ny fananako fotsiny izy dia milamina tsara ka tsy maintsy izany mihitsy madama milamina izany fa miandro ny fotoana hiatsono izany sika sisa izay izany madama fa aleo mihitsy misaraka amin'izay aloha tsika madama sa manao ahoana dia miraha soa anao madama misaotra anareo lahy tsy manadino sy tsy mamela anao irery sarotra kosa aloha izany hoe fanadino izany eno ndao aryko mialatsiny kapitaine raha tona mpiantsanao maimaika eny monsieur le ministre miainonao atomboko ny tena marina dia mahakasika ny fampiakarana grade anao izy ity ilaiko daholo ny certificat de stage zay efa vitanao amin'izao mahakapitaine anao zao efa reto ny endoko reto monsieur le ministre azafady ary hoe ok milaminy amin'ity fa faharoa dia mba afaka omenao avy iny tatitra mahakasika ny dinandraranao le tany atsimo iny efa eo ampanaovana azy tompoko fa vao maly ange zay ny tafaveriny zay anele tsy mamely kapitaine maiky erinao ny ady akatra grady nefa tatitra tsotra tsy dia manao ahoana tamin'ny iraka izay nampanaovana anao aza tsy vitanao akory
Sady inona moa zany antony tondranao an'le dalo afaka iny niaraka taminao tany e? Tsy misy mazava amiko izany zavatra rehetra lazainao amiko izany tompoko. Ka ilaiko maika io tatitra io e. Mino mantsy afa tsy maintsy ho ilain'le président mpiambiny omby eo amiko raha pitso amin'ny fivorianay. Faharoa manaraka izany dia asa fampandriana tany angeny na nirananao tany. Tsy azoko mihitsy hoe inona zany nitondranao an'le dalo afaka iny niaraniasa taminao tany. Fa iza nefa ity dalo afaka lazainao ity monsieur le ministre? Fa ity lefina tsisy ilana azy ity e. Inona zao no tokony nitondranao an'iny tany? Sa itsikilo izay asa andrananao ve? So dia tsy fantatrao ary tompoko fa mpanolontsaina manokana ny filoha izy iny. Iza no mba ilaza fa mpanolontsaina filoham-pirenena iny e? So mbola mieritreritra ty filoham-pirenenanao ty fa any amin'ny kijanana izy. Ka dalo afaka toy ireny no hiakada mpanolontsaina azy. Tena mahagaga zany fevitra zany monsieur le ministre. Tsaroa fa mahavita zavatra be noho ianao iny. Matoa manomboka milamina ny tany amin'izao fotoana izao dia noho iny lefiny iny. Ka inona zany ny antony nanendrena ao ministry ny fiarovana? Sa heverinao fa auto sary bakolo fotsiny amin'izany? Ianao no mandray an'izany fa tsy monsieur Mandravamanana mihitsy. Lavo zany e. Mikasika ny fampiakarana grady anao dia mbola tsy fenonao ny fotoam-piasanao ka ahafahanao miakatra ho commandant zany. Faharoa dia mialatsiny ary mampitandrina anao fa tsy ilaiko intsony ny arahanao amin'iny dalo afaka iny rehefa irahako manao mission ianao. Rehefa tsy izay dia mialatsiny fa dia aflotiko mihitsy ny momba anao tsy anjarako izany. Afaka miteny sy manao tatitra amin'ny président ianao rehefa tsy mankasitraka ny fiara-miasa amiko. Mikasika ny fampiakarana grady kosa tsy olana amiko izany e. Ilaiko raha riva fotsiny io tatitra io e. Zay voaray mandra-peony ianao. Fa aiza koa ary kapitaine ny mbola tsy tonga foana? Mety voaraikitra manao tatitra amin'ny ministra angamba. Ka manino rangara antsony izy Sarotra be kosa zany e. Izy azy zany hoe mbola manao tatitrako. Ka mba asiana fetra ihany ny asa na dia izany aza. Aleo antsoina tokoa aloha dia ho hita eo ka. Ao avy dia ataovy ny commande mandra-piantsoko azy. Ao so atety dia menazy rehefa avy eo e. Samy manoratra an'izay azo azy. Felana. Fa mbola aiza foana ndry e? Tena mbola raikitra mendry ny colonel eto Fa angatsy ao amin'ny Brown ao izy? Ao izy fa miresaka ao aminy ao madame Sarline sy izy roa miara-miasa aminy. Zany? Tsy efa ho adiny firy ve aky mbola ao foana ry zareo? Andraso ary fa ho antsoko izy aloha. Fa nanahoana hono aky? Miresaka amin'ny colonel sy lofa ao amin'ny Brown ao ny madame Charline dia asainy miandry ela be eo fotsiny kapitaine. Fa nao le rangaha iny mihitsy zany. Fa inona koa ny dikan'izany? Mademoiselle le ministre, miarabanao Toy izany koa ny tenako monsieur le ministre. Ka inona re no azoko ataonao sa misy vaovao ve? Miala tsiny raha manelingelina anao fa miandry any kapitaine aty amin'ny Brown monsieur le président za io zao. Nefa mbola tsy tonga aty izy fa hoe mbola miandry anao satria misy tatitra sainao ataony. Ay, marina mihitsy zany satria tatitra ilaiko amin'ny filakevitra ataontsika rapitso mahakasika niraka izay nampanaoviko asana atsimo iny e. Tatitra maika hoy ianao. Nefa rehefa niantso azy ato dia nilaza izy fa efa hatra amin'ny 5 izy no niandry anao tao. Ka mbola misy olona raisy kosa ato mademoiselle Felana. Maika zany firesanao madame Charline sy ny ekipany noho ny tatitra ilainao. Ka asako ane zany mademoiselle. Bon, miala tsiny monsieur le ministre fa tsy ianao mihitsy no ampiandry ny filoham-pirenena. Asaiko mandeha mamonjy aty kapitaine Larissa fa mila fivoriana maika miaraka amin'ny président zao. Mademoiselle Felana, olona eo ambany fitantanako ane izy ka olona natao an'izany e. Ka ny maika aminay tsy maika aminao tsinona ka. Miala tsiny aminao fa tsy afaka hiandry anao zahay Mademoiselle le ministre. Zao dia vonjeo aty amin'ilay toerana fivoriantsika fa ndrisy isanao andrasana. Dia ahoana ny tatitra ataoko amin'ny monsieur le ministre? Efa nantsoko izy fa mandehana aty e. Aza ela fa mandroso hariva ihany ny andro Eny ary fa anety birao dia andeha. Nanahoana hono? Efa hialana hono izy ka. Mba mahagaga koa zany ataon'ny colonel Slof zany Mandreraka mihitsy. Efa lasa nga ny commande? Efa lasa ny anay fa ny anao sisa. Aiza ary mba meo anany taratasy hoe anaovako ny commandeko. Ity ary.
dia samy mazotoa zany a sady miresaka ihany sika dia ahoana kiry Larisa manahoana ny asandry ao tsy afeniko aminareo aloha fa tena mankaleo aho mihitsy ny miara-miasa amin'ity colonel Solofo ity fa inona mahatonga anao hiteny an'izany kapitaina be kritika sady manambanimbany olona tsoriko aminareo fa raha ny teny nataony tamiko dia zavatra hafa ny tadiavin'ny oranga io atao fa tsy vonona hiara-asa amin'irainao izany izy na zaky tena mahatsikaritra an'izany a fa miandry fotoana sika hanapohana azy rehefa hita fa mety hanimbantsika ny zavatra ataony ary inona nefa no antony nandehanandry madame Sarline tany aminy tena tsy fantatro indrainy amin'izay fa ela ny resaka nataony zareo tao iny alasa iny raha mbola tsy niala tao ry zareo sao dia mba miketrika zavatra hafa mihitsy ary Lery ka araka ny teny nataony felana teo tsy ho hitantsika eo ihany ve izay ataony ny teneniny daholo ny hoe inona no antony hitondrana ao an'ilay dahalo afaka iny tany sa hitsikily niraka nampanaoviko anao iza ny tia Lery ambara amin'izany moa kapitaina iza moa fa enaoko le aza sao mba miditra amin'ny kilaoty tsy hatona azy koa ary le rangaha iny kalma aloha fa inona ary ty ka so efa nimba zavatra indray Lery vao taitsika tsy misy adalo eo ry mahatony safidiny dady io amin'ny mahampinamana andro zareo taloha dia manjary manahirana raha zao sahady sika dia ananganady fa ahoana loha nanahoana ny fampiakarana grady anao mon kapitaina mila certificat de stage hono zany fa tsy izao olona rehetra zao dia hiakatra grady daholo ka tsy efa misy an'izany ve any aminao efa nomeko azy ihany fa dia miakina amin'indray ao fa ho hita eo ihany ny toyny fa aleo aloha hijanona any zany resaka izany fa hivadika resaka hafa sika efa volana maromaro izay mitondrantsika manahoana ny fahatsapanareo ny zava-misy raha mikasika ny asanay aloha dia efa manomboka miasa ny ekipa efa miaina koa ny tsy fandriam-pahalemana any atsimo fa ny hoe zato isan-jato kosa angamba mbola tsy tratra aloha sady efa nilamina ihany koa ny fionana amin'ilay mopera hiara-asa amintsika any nisy mazao izy no iona amin'ny M.Le Président tsara izany ka tsy tokony hanatrika an'izany miaraka amin'ny dada ve ianao riangitiana efa niteny an'izany tamiko mihitsy izy ny anatrehako an'io fotoana io sady ahafahantsika manana totanisa hoentina midinika irana amin'ireo mpamatsy vola ihany koa mantsy izay mihitsy milay le tsy ry mahatony izany revinay tany izay fa ty jaona tsy etiany manahirana kely tsy efa ho tonga kosa ve Lery ka tsy nanenjika an'ilay sipa kely lentina indray ve Lery isika ny mody asay Lery mitogaiky eto fotsiny ahoana koa ny amarina an'izany ry lefina mandahatra aza lasa nanao stage ko eo lahy no miseho mampesona mitsangana eo eo ihany izany rehetra izany fa ny tena antony nahatonga nira tamin'ny dadany mba anaovantsika n'izao fiarahana izao dia mba anaovantsika jeritodika ny andraikitra nankinina amintsika raha ny amiko manokana aloha mandeha ny asako fa araka ireny efa nambarako taminareo teo ireny hoe mila jerena manokana ny amin'ity colonel Solofo ity mitovy amin'izany tenin'ny kapitaina izany koa ny teniko satria fahatra tsimo aloha izao no nasaina nijerenay akaiky efa azo lazaina fa misy fiovana zany raha mihoatra ny tamin'ny andrasantsika ny fahefana izany mihitsy ny akosa aloha efa tafapetraka daholo ireo toerana rehetra ho ajariana sy anaovana tohadrano fa ny any amin'ny faritra atsimo no mbola eo mpanaovana fanadihadiana ilay tohadrano goavana izay apetraka ao Ambosary ampiko indray aloha raha mijery sy mainy vaovao ny tenako satria anjarako manaraka an'izany dia tsapako fa mahita amin'ny mpanao gazety hoe efa misy fiovanana amin'ny tsara ny fandrosoan'ny Madagasikara izany mihitsy ny tokony ho izy mandroso amin'ny tsara fa tsy miemotra eny fa na izany azy ireo mpiara-miasa amintsika avy any ivelany koa matotonga mitady fiara-miasa sy ampiasa ny volany aty amintsika dia mahatsapa izy ireo fa azo itokisana ny fanjakana za aloha manantena fa ho lasa lavitra isika na ireo minisitra hafa miara-miasa amintsika aza tsapa ho samy manao ny andraiky ny daholoka ity colonel Solofo ity ihany no mila jerena sy ambenana akaiky fa raha io no miva dia ho raha veto indray ny ezaka efa nataontsika asa ohatra mety fa te amin'ny andraikitra ny vero andraikitra inona kia nefa tiako tendrena ho solo tena ny ministera any amin'iny faritra iny izy eny ny ho solo tenanao mety fa tsy tokony hoe sorona ny somahatamana izy sady raha veo indray ny tanànana lehibe raha miala ny vero ka izy no tendrena ho lehibe ny tetika asa fanajariana ny mahavoky sa raha izay dia mety sady vita mity izany ka nefa tokony hanatrika ilay resaka ifanaovantsika amin'ireo mpamatsy vola izy ao fa ho antsoko izy rehefa avy eo dia tokony ho entiny koa ny dosie any amin'ireo teknisiana manao fanadihadiana any fa efa niantso amantsy ry zareo milamina izany ajanony amin'izay ary aloha ny resaka asa fa aloha mba manalazy ka manja ny namany revin'ity mademoiselle ministra zanaky ny filoha-pirenena ity indray izao ny tia laolazaina amin'izany marina kosa izany mademoiselle felana aiza no ahitana zanaka filoha-pirenenanao toy izao raha tsy ianao
asa miakina amin'ny fomba nitazana sy niainany ihany zany mo kapitaine ndry aloha de saika vo ihany ry aingo tina raha mbola niaraka tamin'ireny madame Charline reny anga izy rery fa zahay koa sarotra zany mademoiselle le ministre zao ny tenanay manana andraikitra tsara be fa tamin'ireny saika ampisamborana fandrava sy ny zanan'ireny le matony tia dia sandratra ny vera ho an'ny fampandrosoantsika ny Madagasikara masotoa ary tsika rehetra Manahoana mademoiselle? Zao salama tsara zao kira zandry Tsara zany. Vao avy mba niaraka kely mihitsy zay ekipa ny fandrava zao. Tsy mazava amiko Mba hananalazy kely ekipa reraka loatra Kay de minandrery tsy mahatsiaro ahy Ka ndry ary lavitra be ko ao fa atsipoko any ny anjarandry Fa vainao zany loatra ny anaty fiarakodia zany Andeha ody mihitsy ayoko Kay ze de mba manahoana ny asa mademoiselle? Mandeha tsara aloha hatreto fa mbola manomboka koa mosika ko Nefa tsy de sarotra Ny sarotra ve moa tsy ho sarotra ihany fa ny firaisan-kinantsika miaraka ny mahamora sy mampandeha azy Eno ary mademoiselle le ministre Fa zao ny tena ny antsoko anao Eno mademoiselle? Mila miakatra ty arak'izay maika ianao fa misy ilananao aty Fa inona re zany mademoiselle? Rehefa tonga aty very mahafantatra azy Fa zao alohan'ny akaranao aty de midina aloha nareo any mahavoky any amin'le tany ho ajariana atao tanimbary de alefa amin'ireo mpiasa manao fanadihadiana any ny dossier rehetra mikasy io tany io fa efa nantsona haingo tiana tamin'ny telefônina ry zareo Eny ary mademoiselle rapide zay de mandeha any Raha vao azonao io dossier io de tonga de miakatra aty ianao fa tena ilaina maika Eny ary mademoiselle Zay ary kifa de miandriandry zahay Fa inona re no ilana maika ihany Hoay Dezy zany aho no mivantana Tena adiniko ny anontany azy Aleo mihitsy aloha tsika indray mandeha izy ka Allo, fa ahoana misy adino anga? Saika anontany anao fotsiny aho hoe aiza zany aho no mivantana Any an-trano aloha fa saika alaina ankizy eny ianao rehefa tonga Fa nareo zany aiza no mipetraka Ety avoloa kira zandry so adindry ary fa filoam-pirenena ane dady Marina zany Dia ahoana re zany Inona nefa ny mampisalasala ny vero Zay fa rehefa tonga aty tsika miresaka betsaka Eny ary fa ho avy Raha ty marina Ahoana no ipetrahako amin'izany lapa-panjakany zany Na ny akanjo anaovako Na ny kapa Marina sy tena manahirany ty Aleo Fa inona ho ny mahalasa saina ny vero eto Taoko ny antso teo mademoiselle felana de asainy miakatra haingana mitondra ny dossier any amin'ireo mpiasa any mahavoky De inona ny mampitendrery anao amin'izany Zay varo ny tefa nitadiavintsika hatramin'izay Ka niteny tamiko izy fa efeny avlohany no mipetraka De inona zany ny olana amin'izany Zaranao aza mba miakadapa Ay re dadamily Na zany toerana zany aza mbola tsy hitako Mampisaoran'Andriamanitra ngao fa hita sy hipetraka iny mihitsy aza Fa ny olona sasany mandalo fotsiny roiny Ay re zany ry vero Sady varotry ny manantena ka raikitra voatorakovotra Ka na zany na tsy zany moa de efa raikitra tiako Nga misy alana koa Ko de inona zany no azoko agnampiananao ary Re afaka dadamily de mba hiaraka ny mahavoky tsika Aleo ary mandeha maraindraina fa aho any vao hanao tao raha Fa ngao io zany avy aya Aho avy nijery rano kirsa-taina taratana Ndao ary moa aloha androso anaovako kafe vetivety Ko sahotratra hariva indray va re sy Ohatra ho mba hay ro mipetraka dadamily sy miteny an'izay Ndao ary moa Sady efa misy rano mafana ane ao Zay ve vao tonga ny zanako
Hitan'ny dada ihany ny kipan'ny dada rehefa tafaraka e. Sady vao amin'ny valo alina latsaka anie zao e. Sao dia nanao zavatra tsy netany ary nareo. Efa mitazona ndraikitra ambony eto amin'ny firenena nery dada malala ty zanaka ao ty e. Asako. Sao dia hanararaotra hoe zanaky ny filoham-pirenena sy ministra mpiara-miasa akaiky aminy dia hanao zavatra mihoatra ny mety. Sarotra izany ary tsisy mihitsy. Aza misainana dia kely akory an'izany ary dada. Dia ay zary aloha zalahy zao e. Efa samy namonjy vidiana daholo ry zareo. Dia inona hoy zany mba nandanianareo fotoana tany? Nanao jeritodika ny asa nampiandranketinao anay tsirairay avy izay a. Dia nijery sady koa ny mbola ho atao. Dia ahoana ho ny fahitanareo ny asantsika? Hatreto aloha dia hita fa milamina sy mandeha tsara. Tsara zany. Fa ny an'ny kapitaine Larisy izao no somary mitady isy olana kely ry dada. Fa inona no antony? Nambarany fa mila vaniny be ho ny kolonel Solofony sady manaratsy be anao koa. Nambarany aza fa mety havita zavatra fa aminao mihitsy izy fa tsy asa-pamarinana izany. Sao dia mba fijery maika kosa zany e. Tsaroa efa nisy olana ane teo amin'ny zareo ry felana nandritrandreny ady nataontsika tany atsimo reny e. Tsy fomba fisainan'ny kapitaine Larisa ny manaratsy olona tsy misy pirofo izany ry dada. Fa mila mandinika aingana izay mety andraisana fepetra aminy sika. Sady nambarany koa aza fa niresaka naharitra be tao amin'ny Bronton ony ry madame Charline nanikeo e. Nefa kapitaine nasainy miandry efa ho adiny 2 anao tatitra aminy. Dia aiza ny tatitra? Mbola any amin'ny kapitaine any hatramin'izao. Anjarako ny mijery an'izany fa za matahatra ianao. Akoatr'izay? Ny sisa milamina ka sady mandeha tsara. Ny anay saingo tiana ny mbola miandry kely fa efa mandeha koa ny sasany. Ary dada ho tsy mba mijery tele mihitsy a. Ina no hijereko tele fa reraka aho e. Na zany koa sasa mba tokony izy fotoana ihany hijerena tele. Na dia ndre mandeha isan-kerinandro fotsiny aza. Ao ary alefaso e. Sady efa mivalo alina izao. Efa mandeha mihitsy izay ny vaovao. Inona zany ny kanalina tiany dada ho jerena? Izay lefa nao mety daholo fa alefaso. Torina aminareo mpanao gazety fa tena mijaly zahay. Nandritra ny 70 taona efa nipetraka teto zahay ary samy manana ny taratasy milaza ny fananana ny taninay daholo nefa zao dia misy milaza fa tompony tany indray. Aizany mba hiainanay vahoaka madinika raha zao foana no miseho. Miantso anao zahay M.Le Président vonjeo zahay. Ianao sisa no arinay. Aiza tompoko no alehanay raha miala eto zahay. Ampahany mahazo ireo vahoaka malagasy maro voaroka amin'ny taniny io trango eo an-dranona ohatra io. Miantso fitondram-panjakana ireo vahoaka satria efa tapitalaka izy ireo. Dia zao ve ny mahazo ny olona ry dada? Fa iza zany no tena manao an'ity resaka halatra tany ity? Tena mampalahelo ny olona. Raha pitsy ihany dia hidina miaraka entsika mianaka hijery ny olana io. Ka sao dia zaharery aloha no eny dia amin'ny manaraka vao mandeha dada. Tsy mety zany felana. Aleo miaraka tsika. Dia ahoana ny fampiomanana ny olona eny? Atso fotsiny tompona andraikitra toerana e. Dia midina eny raha pitsy maraina tokony amin'ny folo. Eny ary fa maninona moa raha zao ihany dia atsoina? Dia izy nefa no atsoinao? Ny taliparitry ny ponina eto Analamanga ko. Atso iary. Manahoana ianao madame Tale? Ie, misaotra anao. Zao madame, mialatsiny raha manelingelina anao amin'ny andro alina. Hitan'ny M.Le Président tamin'ny vaovao an-tsary vao any koa ny fandroana olona eny an-dranona ohatr' io. Nareo ve mba mijery ny olana mianjady amin'ny vahoaka ireny sa dia ka ianao kosa ane madama ny tompona andraikitra voalohany eto an-drenivohitra e? Tsy mety amin'ny fomba fiasantsika mihitsy zany madama. Matoa mbola tsy nanolo anao dia satria veriko fa tokony ho vitanao ny asanao. Ka izao no izy e. Etsy eo maraina ny ekipanao fa hidineny zahay sy ny président amin'ny 10 maraina. Ahoana ny tsy atratrarana an'izany madama? Tsy mila protocole be ane izany fa te hiaona amin'ireo vahoaka ireo fotsiny ny président dia izay e. Ka rehefa matahotra ianao dia izao dia antsoa ireo mpiara-miasa aminao dia mivoria sady voa amin'ny valo sasany alina izao. Izay madama, tandremo sao tsy vitanao zany fa anahirana anao a. Ok, merci. Fa ahoana hono? Lazainy fa efa niakatra Fizarana hono io raharaha io.
Izany indrindra reny tena iandrasako anao anake. Aza matahotra ho dada fa vitako io. Ankoatra io mbola hidina ny moramanga koa fa misy olana toy izany ihany koa any. Ka tsy efa niraisineny amin'ny primature moa io ndraraha iny. Efa nisy mpanolotsain'ny Prime Ministre nidina sy namory vahoaka tany fa mila manaraka kaiky ihany koa. Tsara zany. Zay ary aloha fa ilozako amin'izay dada ka. So de reraka loatra sady. Tsara mandry dada. Bisous. Ndawary anaka. Tsara mandry ihany koa ianao. Okary angina kely sika e. Voalohany de misaotra an'Andriamanitra isika tafahoana eto androany. Na de tsy nampoizina ro loatra aza ny ahatongavana ety. Indrindra ny filoham-pirenenantsika izay tonga eto mihitsy miatrika Simeona aminareo vahoaka nandranona ohatra. Halina raha sendra nijery vaovao tamin'ny fahitalavitra anankiray izahay mianaka de ny fitarainanareo sy ny antsoantsonareo vahoaka tetỳ andranona ohatra no hitanay. Nalahelo anareo izy ary nanome baiko avy hatrany amin'ny maha-ministra mpiainy vahoaka ny anomana fidinana sy fionana aminareo androany. Arak'izany efa hitany sy reny tamin'ny vaovao ny fitarainanareo. Na tsy resaka betsaka tsony azy nareo de hitondra vahaolana ho anareo eto izy androany. Koa avy hatrany de ometsika azy ny fitenenana. Salama anareo eto andranona ohatra. Arak'izay nambarany ministra miay atsika voaka teo de tongetra izay mianaka androany satria de fantatrareo tsara fa zanako vavy tokana io. Misy ny miteny fa tsy tokony ho ny zanaky ny filoha no asaina mitazona andraikitra ambony eto amin'ity tany sy ny fanjakany ity. Mety ho marina zany satria everina fa mety hanapatra fahefana na hanao kolokolo izy satria zanako. Diso anefa zany. Andraikitra sarotra somafy loatra ny fiahinantsika vahoaka satria tsy ho tanteraka eto amin'ity firenentsika ity ny tena fampandrosoana raha tsy ny vahoaka aloha ny voakarakara. Anisan'izany zao fandroananareo eto amin'ny taninareo zao. Halina de sendra nijery vaovao aho ary nahita ny solotenanareo ny antso sy ny taraina mba hijereva ny filoham-pirenenanareo. Noho izany tonga ety aho androany no io antso sy tarainanareo io. Efa voaraiko ny isanareo sy ny velaratanareo ary eo taratasy milaza ny mahanareo any tany. Tonga eto tsy hanao kabary fampanantenana. Efa vitako tany amin'ny fampelezan-kevitra zany. Asa avy hatrany no ataotsika. Noho izany de manome baiko ny amerenana aminareo ny taninareo. Tsy misy ora iray zany na raha pitso fa izao amin'ny teny zao de tsy maintsy tanterahana ny famerenana ny tany aminareo. Faharoa, manome baiko ihany koa ny anokafana n'izao de zao fanadiadiana mikasika an'izay olona nanao osoka ka nivarotra tsokosoko hitaninareo io. Mampitandrina izay rehetra voakasika izao teniko izao fa tsy isangy amin'izy ireny amin'ny fampiarana tsy misy atakandro zany baiko omeko zany. Zay fa mahazo mamboly tony fanaonareo ianareo satria efa miditra ny fahavaratra. Amin'ny herinandro de hidina ety ny ministra miandraikitra amin'ny fambolena sy ny fampandrosoana ho anareo ety ambanivohitra hitondra ny fitaovam-pambolena sy ny masomboly ary zezika ho anareo. Efa misy ny rafitra natokana hanao an'izany. Ny anjaranareo de ny manao izay ampahavokatra ny taninareo koa mahavokara ary mahaiza amin'ray iny fa izany lova tsara indrindra na velandreo razantsika taloha. Amin'ny fotoam-pitsinjana de mbola midina ety izay mianaka hijery an'izay vokatra vitanareo. Zay fa mandram-peona ny vahoaka nandranona ohatra. Mandroso e. Manajanao M.Le Président. Manahoana sesy lofa mahasoa toerana. Misaotra e. Manahoana ny asao? Mandeha tsikelikely ao e.
fa ahoana ny hoe tsy kelikely raha ny tena marina dia misy zavatra somary mbola manahirana ohatra amin'izany ny lafiny gradiko hatreto aloha dia mbola mijanona ao colonel nefa ny olo-PS koa azy efa saika général avokoa aminay miaramila mantsy monsieur le président dia somary sarotra ihany ny fehezana an'izany hoe olona ambony voninahitra no ianao zany azonao tsara angamba zany eny tsy hampanse zany fa sarotra amse ny hitazona sy nanatanteraka an'io andraikitra ny conseil io ny asa tsy dia any olana nefa efa mahana stratégie amin'ny andaminako ny asa ka fa ny tena olana dia tia fifampifehezana ty no somary sarotra dia ina zany sosikevitra se amiko angamba tsy dia misy afa-tsy ny fampiakarana grady ana monsieur le président ka na ampiakaro grady général zany hoe se dia mbola brigady général de brigady nefa eto amintsika efa betsaka ny ambonin'izany zay indrindra mantsy ny olana ao fa hodineko miaraka amin'ireo mpanontsaina miaramila miaraka amiko zany ary mba nanahoana aloha le proposition me conseil ny ampiakarana grady azo miravava ka zara ve monsieur le président tsy miakatra dia ny olona eo ambany fahefako indray ve no azo fiakarany afafane zany tsy lofo hoe non tsy afafy zany monsieur le président tena radrariny zany manaraka izany dia tokony miteny sy milaza amiko ianao rehefa misy olona avy aty aminao izay miaraka manantanteraka iraka amin'ny olona irahako tsy mazava amiko zany aloha dia tsoriko hoe inona moa zany mba kapasité an'ny telefony ity amin'ny resaka miaramila sy fiarovana no izy no asianao miaraka amin'ny capitaine Larissa izay anao mission miaraka amiko satria nisy olana ka tsy mety kosa zany manjary mahafantatra ny stratégie amin'ny fampandrina fahalemana izy azadinao monsieur le président fa dalo afaka ne iny tena lasa mampiayayaza ny teny se zany sy lofo hadino senga fa mpiara-miasa amiko izy ary tsy vitan'izany fa anisan'ny nahitana fahombiazana tamin'ny fananganana andreo dalo ny lavolefina tany atsimo ka manomboka mampilamina ny tany amin'izao fotoana izao ka inona moa zany monsieur le président tokony mbola ilana amin'ny fisiko raha ohatra ka misy olona iverinao fa mahavita azy fa inona zany tian'se atao hoe avy de tsory amiko tsy sanatria manao chantage anao monsieur le président fa tsy mety amiko kosa ny miara-miasa aminy mazava zany anjarako ny mandray fanapaha-kevitra farany ny tadiava conseil miranao atompoko ay zany tatitra amin'ny tsy asy tiany diny sy mianatantany atsiny fa ilaiko ka izay mihitsy any lazako aminao fa misy fomba fiasa manahirany capitaine Larissa zay masaiko miandry ato amin'io tatitra io nefa mademoiselle Felanandray no manome baiko azy andeha avy hatrany ka iza le tatitra mbola any aminy monsieur le président satria eniko fa variana amin'ny resaka elabe tamin'ny madame Saline sy ireo ekipany ianao dia i capitaine Larissa no asianao miandry elabe ka nisy antony lehibe angeny ny onanay mahampitandrina ny se asy lofo fa tsy misangy amin'se amin'ity raharam-pireneny ity tsy azoko raha resaka fera no na faladiovana zavatra hafa no iaonanse amin'ireny olona ireny dia milaza amin'se fa arefotry miaraka amin'ireny se misy afaka manamarina amin'se ve nefa fa afera no ndresanay ka lazao ahy ary ina no antony lehibe sady maity ka nampiandrasany se ny tatitra tokony ataon'ny capitaine Larissa mbola ho hitanao zany monsieur le président fa misy tetikady eo ambadika ao mbola mamerina amin'se farany fa tsy ataoko takalinaina amin'ny aferana kolokolo ny fiainam-bahoaka sy ny fiarovana anty Madagasikara tsika ity ka nadiovana ny olona maloto mba hadio tsy miaraka tsika solofo monsieur le président inona kay ny matataitra anao toy izao haiko ny fanenjehana sy ny faranatsiana nataonareo ahy tamin'ireny fampielezan-kevitra ireny ka iveranareo ahy fa dondrina sady tsy maininina satria mpiambinomby azadino sery solofo fa ny ainako mety tsy ny aina anse ka mampitandrina tsy manana tahotra na de kely akory amin'se ka anasazy anse raha mivona amin'izay ny fanarahantsika se fandrava mihaino impiry hitondra eto moa sika toy ireo izay mpitondra hatramin'izay samy nameny ny posiny dia rehefa avy eo miala daholy zary se zany filoam-pirenena ny ano miresaka amin'se solofo haiko zany ministra koa ny amin'ny resaka amin'se ty mazava ary tsy misy analana ny teniko tamin'se teo raha pisy dia ataovy tonga ty amiko ny fangatahana avy any amin'se amin'ny ampiakarana grade commandant capitaine Larissa voalatra ny fefanomeny an'se ny dossier rehetra tsy asika an'izany afaka mandese mandra-piona ry manajanao monsieur le président manahoana serlefina efa tonga ianao aminao tompoko le mopera avy any Kalamavony dia nasainy madimzely felana antanina na
aty an-trano na any amin'ny birao no andraisanao azy. Fa izy izao efa ao velany ao izy tompoko. Ampasoisy dia aleo ty mandrisako azy. Eny ary tompoko. Oui SP. Rena reo teo. Lazao fa mbola misy zavatra kely manahirana azy marain'izao dia tsy afaka mandray azy hoe Monsieur le Président, sanganasany Simone Menjanahary ary olalaovin'ireo mpilalao tantara teto amin'ny radio feon'i Mania Ambositra nandrindra sy nandray feo naina raha Simone Menjanahary mbola itoy ka mila mifampiresaka amin'ny service protocole ianao SP a. Efa fantany izany fa miandry ny antsinao fotsiny izy de eny zay rehetra voakasika disika io de miara-mivory aminao daholo dahoary. Io ary izy tompoko. Misaotra anao lefina afaka mandesa de mba ilazao mahatony fa misy fivorina irany amin'ny SP rehefa avy eo any manana ny fidiantsika ny somamanina. Oui Monsieur le Président. Mialatsy indrindra mopera nampiandro kely ao mahazo toerana ianao. Misaotra tompoko. De tonga soary aloha ianao Misaotra tompoko. Ianao no tena isaorana ny amin'ny fampiatranoana. Ny tena antony nanafarako anao mba eo anamiko de mikasika an'ilay tany malalaka any Ambatomainty zay efa mba noeritreretinareo ho atsariana atao tanimbary hatramin'izay nefa ohatrany tsy vita. Mba azonao azavaina fofoy amiko ve ny mety ho antony mopera? Eny tompoko. Efa ela tokoa no nieritreretana eo amin'ny akarany hanaovana azy io saingy hatramin'izao de mbola tsy totosa. Tsotra ny antony Monsieur le Président. Voalohany de tena tsy milamina sady mafana be ny tsy fandriam-pahalemana any. Faharoa sarotra entanina ny mponao no io tsy fandriam-pahalemana io. Ny fahatelo moa de niala tamin'ny fotoana farany mpamatsy vola noho ireo antony ireo. Zany niezaka nitady mpamatsy vola ihany izahay saingy hatramin'izao tsy tanteraka izany. Mba azonao omena tsotsotray ary ve ny velara-tany de ina no eritreretinareo ambolena? Ity omeko anao ny atao tanisa tamin'ny fanadihadinana taonay. Aisary hoe efa tamin'ny 3 taona lasa Monsieur le Président. Saingy ny velara-tany lasa mihena noho ny fahasimbany satria lasa trototry ny fasika. Commune moa zany ty Ambatomainty? Eny tompoko. Commune kely manana ponina eo amin'ny 9 eo izy io. Saingy midadasika kosa ny velara-tany. Rehefa nataonay ny fanisana de eo amin'ny ponina 10 isaky ny kilometatra toradro eo. Tena vitsy marina zany. Fa araka ny nambarako anao teo de tsy tamana ny olona satria matanjaka loatra ny asandahalo. Ka io zany no tsy mety ataontsika voalohany mon père. Ao anefa matoky Monsieur le Président. Fa raha vita ny tetikasa io de mety hanafoana ny asandahalo zany. Ary manaona kosa ary aloha ny fahitanao ny sokajy ny taona amponina any? Manana ponina tena tanora ry zareo Monsieur le Président. Satria hitanao ny ambanivohitra fa de tena miteraka. Saingy izay nambarako anao teo izay saingy tsy lasa lavitra ny ankizy de mibiroka manao asandahalo. Zao ary no tiako resana aminao mopera. Ho avy eto amintsika amin'ny zoma zao ny banky afrikana momba ny fampandrosoana. Vonina nampy antsika zareo saingy voafaritra aloha fa tsy maintsy tontolo ambanivohitra no hitondran'ny fanohanana. Eny tompo. Toerana 5 no isatarantsika amin'ny fiaraha-miasa amin'izareo ka anisan'izany ty any Ambatomainty Kalamabony ty raha tsy misy sakana avy amin'ny fiangonana. Efa tafarisaka tamin'ny provinsialy tompoko. Alohan'ny akarako aty aminao zao. Voa mainka tsara ane zany mopere. Satria tsy maintsy milaza amin'izao diako aty aminao zao toy izo ary. De nilaza tamiko izy fa tsy misy sakana raha mazava ny fifanarahana. Fifanarahana? Eny tompoko. Ohatra tsy aseho mihitsy ny loko politika mandritra ny fanaovana ny asa. Mazava ny fitantanana sy ny orinasa mahazo ny tsena. Mba tsy ho akamakama no hahazo ny tombotsoa de zara fa vita ny asa. Tsarovy mon père fa anisan'ny ady atrehtsika zany. Ary manome toky anareo fa hazava sy angarara daholo ny asa rehetra ataontsika. Ianao raha teo ane tsy maintsy tafito ao anatin'ny komity mpanara-maso ny asa.
Samba ny teto amin'ny firenentsika ity Monsieur le Président no nisy fomba fiasa vaovao toy izany. Ny rariana dia ny hatateraka ny tetika asantsika. Aoka ny zava-bitako no itsara ny asako mopera. Fa ny tiako lazaina ihany koa dia mijery an'ity saritany ity aho eto dia mahita an'ity renirano mivarina miankanefa an'ity. Raha izao fahitako azy zao ohatrany afaka manondraka, afaka mamboatra tohadrano eto ambony etsika. Tao anatin'ny vinavina daholo io zany tompoko. Satria na ho vita aza ny fanjariana dia tsy aharaka mihitsy ny rano hanondraka azy. Zao ary nisy mopera. Oviana moa ianao no mikasa iverina? Amin'ny alatsinainy tompoko, satria mbola hanao tatitra amin'ireo fikambanana miaraka amiko ny amin'izao resaka tsika mianaka izao. Eny ary, izy teknisianina ampidindry miaraka aminao manko any. Hijery akaiky ny fomba ahafahantsika manao an'io tohadrano io miaraka amin'ny lakan-drano hitariana azy. Misaotra indrindra tompoko. Mikasika ny tsy fandrimpahalemana kosa, efa mijery an'izany tsika amin'izao fotoana izao ary izay mihitsy anie no antony nandefasako azy miala-tany ona taminao tany. Ela ny ela fa mba ho vita ihany ny tetika asa Monsieur le Président. Mba ho avitra ihany zany ny vahoaka n'Ambatomaiky sy ny manodidina. Rehefa mino isika dia nampy antsika Andriamanitra mon pera. Tsy tazona anao ela ary aho fa dia mbola mamerina fisaorako anao dia ampitao ihany koa any amin'ny lehibe ny fikambananao fa tsy anisy loko politika an'io asy io mihitsy aho mon pera. Sambatra ny vahoaka madinika Monsieur le Président. Ary nahay ny fidy izy ireo satria nahay nametraka olona tena hiahy azy ireo. Alohan'isa rahantsika ary dia tsara apetratsika eo ambanin'ny fitantanana sy ny fiarovan'Andriamanitra izany vinavinantsika izany. Hivavaka ary isika. Andriamanitra ray be fitiavano, misaotra anao hanao ny afaka ny haona sy ny tafa tamin'ity mpanomponao ity. Hoy tokoa mantsy ianao hoe izay teo lehibe indrindra aminareo aoka hanombo. Tanteraka izany ankehitriny satria izao fandiniana sy fieritreretana ny madinika izao indrindra no sitraka ao. Ko aritsahy amin'ity mpanomponao ity nitsodrany manana ambiampy mba ho zary fahasalamana sy tanjaka ahafahany mitarika sy manatanteraka ny adidy maro mbola miandry azy. Ianao anie tompo no ho ampingana ka hiaro azy eny andala-tsarotra sy lavitra mbola halehany. Hanasoavany ity firenena malalany ity. Ampio sy arovy izy ka tsy ho resy ny fahotana sy ny fakapanahy fa hijoro ho piary sy andron'ireo vahoaka malagasy madinika rehetra ireo. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay no angatana izany. Amen. Ombantsika lalandava neny tompo. Ho tanteraka tokoa ane izany. Hitsodrananao sy hitantana sy hiaro anao ane Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Amen. Hitantana sy hivimbina ny dianao lalandava ane Kristy. Isaorana ane Andriamanitra. Izay ary Monsieur le Président fa anjarako ny tokony hisaotra anao. Zava-dehibe aminay loatra izao fanampiana ataonao izao. Mbola betsaka ny fiara-miasa ataontsika mon pera. Mirary soa anao ho toto-soa any amin'ny toerana. Ary manome toky anao aho fa tsy ho ela dia ho atombotsika io asy io. Ka amin'izay fotoana izay dia ny tenako mihitsy no hidina any. Ataonay tsara fandray ianao tompoko. Veloma Monsieur le Président. Ndao ary, efa miandry anao ivelanao lefina dia efa napetrako aminy ny zavatra rehetra. Eny tompoko. Aleo dia velezina ny vidy mbola mafana ry izy roalahy. Zany ingino efa nilazako taminareo fa sambatra hatrafa reto sika. Sady tia nandraisana antsika eo mpanolo-tsaina ity ny tena mety a. Ho ahy manokana aloha dia efa lasa ny sera. Fa lasa ahoana zany? Nalefako any atsimo ny fiara haka ny entany. Monsieur le Ministre, sao dia mba maika loatra ianao? Zaho koa aloha ty fiatsona hoe ministry loha aleo hijanona any amin'izay fa ovao fotsiny amin'ny anarako fa lasa mifangaro ny asa mifarana. Tena marina zany. Efa hatramin'ny ela mihitsy angiasa ankehitriny. Nefa moa sao dia atezitra an'se. Tsy misy dikany zany ringara fidy a. Manomboka izao dia atsory fotsiny hoe monsieur rado a dia vita. Afaka tsara mihitsy ny adalandreo mpiandry omby mianakavy ireo. Sady makaleo mihitsy ny fidingindrambony indrindra ty kapitaine Laristy. Efa niteny tamin'ny arainy a ny tsy ampiakarana grady azy
vao mainka mipelipely kelikely ny rambony iny raha miakatra eo. Efa milamina izay aloha e. Samy manatanteraka reny toromarika nomena antsika farany tany amin'ny birao reny sika dia lasa io. Dia ahoana hoe le resaka eo teo misy rado? Araky ny vaovao azoko dia fa voninany ny entana 500 kitapo. Dia ahoana ny fomba hitondrana an'izany? So mba tsy haingo eny an-dalana eny ka ho loza? Le die so everinareo fa dia tsy mba teo amin'ny fitantanana ary ny tenanay. Efa milamina izany madama. Sira mihitsy ianao a? Efa vola ohatrinona no nalefako any e. Manomboka eo ioska hatrany Tuléar. Efa tapitra nomeko vola daholo ireo banikely mpanao savao eran'ny lalana. Tsara zany. Ary ny anao madama? Tsy misy idiranao ny aferako Rafidy a. Resaka rainy deux sy ny serana tsambo. Tanànako izany monsieur Rafidy a. So iverinao fa toy ny any amin'ny mpijanan'omby ngaman-dravamanana filoham-pirenenanao ary izy ty. Marina kosa izany madama. Tena marina anie izany voalazan'ny monsieur Rafidy izany. Efa nandalana anaty sambo any ny basy 500 sy ny mibala 300. Dia ahoana ny taratasiny sy ny fanaparitahana azy? Lelike. So iverinao fa tsy efa fanaontsika aho izany. Efa milamina daholo izany. Hatramin'ny manamboninahitra nome mpiambina hitondra azy niakatra ty andrenivohitra. Aizary ianao izany Rafidy a? Okay, milamina izany e. Ny anjarako sisa dia ny manapitra azy any amin'ireo patron sy maka nimro takalina. Na izany aza mila mitandrina fa enjana be ny fomba fisavan'ity fandrafy ity a. Everinao fa dia ho tia azy daholo moa ireo olona ambony efa satrananao afera. Ay. Tsy maintsy mikorapaka ireo raha vao te hinana e. Aleo misaraka amin'izay ary aloha dia rehefa tonga ny entana dia miantso anao a madama amin'ny andranana azy. Efa milamina izay e, fa tsy taitaitra ianao monsieur Rado a. Okay zany ary. Tonga soa regny ao zanako. Misaotra betsaka mamazafy a. Manakory regny ao aty? Sao hitanao milamindamina zao? Dia milamina tokoa e. Zareo moa na fitafinao. Ny endrikao vasibasika iny lasa mandimandina malefadefaka oatra dia hosorana menaka ihany angamba. Inona kory hitanao miovagna amiko? Lazao aby moa. Tena lasa tanora mihitsy anao mamazafy a. Inona fotsiny re raha kala ry mahasanako ny filoham-pirenena. Tsy mety mba mamboatra ny tany ranona. So mangala baraka azy. Dia tamanana ao? Tena tamana. Fogna tsy misy teo amiko regny tebiteby sorihoro ary ny tahotra rainy. Ay agnao aty andapa. Io sahy hanafika sika ato. Zareo ny miaramila vao miala ry ambany ry amin'ny arabe ry dia efa feno azy aby. Vao sava aby izay rehetra te hiditra ty. Eo mba vahady hiditra ty an-drano ndraiko miaramila masiaka dia masiaka. Se mivoaka mesena zany moa dia magnaraka androka agny ny mpiambina. Manana ny azy M.Le Président. Manana ny azy koa felana. Ndray andrizay aza sendra tanisy tatandrano izy mianaka fa raikitra tagny amin'ny asany tagny. Nefa nisy fiantsoanahy andeha ery amin'ny trano tsika ery fa misy vahiny avy agny tanàna tonga tagny dia rosina andeha tagny aho. Dia nanakory? Miaramila no mitondra ny fiara tsara tarehy. Miaramila roa hafa no miambina azy. Nako fagnangabone ranona dia ranontrareo tonga ambaravarana. Amin'izay aroko savelany hiditra ao aloha raha sy efa voasavany ao agnatiny. Marina va zao raha teneninao zao mamazavy? Ahita moa agnao. Amin'izay agnao raha sendra mivoaka kely eo tokotany dia manao salianao aby reo miaramila reo sady miteny hoe manaja anao raha bebe. Tena savana hita raha ohatran'ity aho raha vero. Tena hafa tokoa izany filoham-pirenena izany. Sambatra anao izany. Dia manakory se ho dia angamba tsy tamana agny so mahatamana koa. Izay indray aloha tena sahisy. Tanana lehibe sy tanindrazako io dia zaridainiko izany. Idiana ery very toerana fandalovany. Fa rehefa mba tafapetraka ato aloha dia mba makafy ny fafiny hoy ngareo tanora moa. Marina izany mamazafy a. Na aho nandeha nakaty izany anie tena nanahirana vao tonga ety e. Amin'izay miaramila mpiambina no nakahy tany an-drano. Zahay aloha no ety dia mba magnaraka ny zava-misy atokoa agnao. Dia inona izany no ataony se lasa miasa izy mianaka? Mijery tele dia
Mipetrapetraka miaraka amin'ireo mpikarakarany lapa dia mandeha miasena. Fahasambarana marina zany mamazafy a. Maty miselifelana zao zay tonga amin'izay. Zany ve? Ho hitanao eo moa. Ha! Vero mandry somatamana? Mizesy tany e zany. Aza dia manao izay mahamenatra mare mademoiselle. Tonga soa aty andapa ary ny zandriko e. Ie, misaotra. Dia miarahaba anareo koa nahazo ny lapa. Eny ranona ravero a. Taoko sika rehetra nahazona azy ity. Dia ahoana? Elo zany a. Tsa mba neritreritra ny ho aty mihitsy mantsy fa dia natsoina vao mba niakatra aty eo. Ilaozana amin'io moa ny tanànantsika. Marina k'izany ravero a. Dia manao ahoana aloha ny fahasalamana? Zao hitanareo sy mamazavy salama zao. Sady angaova anaka sa mahita hoa lasa tsara tarehy kely zany izy. Angamba bebe jerena anankiray amin'ireo miaramila tsavo manambady ireo izy ity a. Raha tsy adalako. Fa ahoana? Nikilongany sy mahatamana azy tsy hitako izay hanaovana azy ko. Sura kira zandry a. Angao anaka dia hanao izay hanadalana ny vero eto fotsiny. Zaka ny vero kosa zany sangisango zany bebe a. Zany moa vero. Efa mahazaritsika zany mademoiselle. Dia ahoana? Manahoana ny tanànantsika ao? Ao izy salama tsara, miramirana miandry ny amanginy zanany azy ao e. Vero a. Ary toa lasa poeta. Ka marina kosa zaniko. Efa miandry ny ahatongavanareo ny olona any. Efa ho avy akisika fa aza matahotra ny dria. Ary mba ia izy rolahy. Miaraka amin'ny dadany izy. Efa ho avy zay ry zareo fa iaingo tiana mipetraka amin'ny trano natokana ho azy. Fa agnao? Aho re miara mipetraka amin'ny dadako aho ia ndraiky ala. Izay tonga izay izy. Henjana be zany fahatongavany zany a. Ka tsy noho idadany mafandrava azy ane no anaovana azy toy izany e. Fa mafy nompirenena azy. Ka izay filoha rehetra dia raisina toy izany rehefa tonga eto amin'ny lapa. Zay vao azoko. Fa manahirana ry vero a. Lasa tsy dia manana fahafahany intsony ianao. Efa tonga ianao? Ie, mba afaka aloha biso aloha dady. Manao ny dada ny felana. Ka efa tonga ato vero? Miarabanao aloha e. Misaotra indrindra vero a. Dia tonga soa ihany koa ianao? Dia tratra soa koa nareo telo mianaka. Dia ahoana? Zao ny zava-misy. Vero fa ho tamana ity vero a? Raha ny filazan'ny mamazavy teo aloha dia mahatamana. Saingy ohatrany tsy misy fahalalana toy ny any so mahatamanako. Ka tsy mitovy jiosy e. Zay no efa nambarako azy teo. Eo aloha nareo fa andeha hijery ny sakafontsika fa tena efa ohatrin'ny noana ny sipa. Kiala kely ty fa miteniteny foana mihisa. Bebe koa, rehefa mba samysika ny miaraka toy izao ato an-trano dia mba manala bebe a. Malaky ianao fa tsy lozanao manadala fotsiny eo e. Nefa efa minisitra. Dia maninona? Andao sika sindry hiaraka fa malaky dia sady miresaka tsika no misakafo rehefa avy eo ary. Fa miova. Ndao kia, afa tsy ela izay ry dada. Dia mba manakory re anaka ny asanao ao? Saorana Andriamanitra aloha fa treto mandeha tsara mamazafy a. Koa izy rolahy aya. Vao nisiraka nampanaovako azy telo nanata vetivety fa tsy ela dia miverina ry zareo. Dia tamagnahy amin'ireo miara-miasa aminao reo fa zany ny asan'izy rolahy. Za misy inona ka? Ndao ary olo sakafotsika. Andao ary. Sady efa zay tonga zay ihany koa ry zareo. Araky ny nambarako taminareo a dia rapidement zany no tonga hidinika amintsika ny banky afrikanina ho an'ny fampandosoana sy ny UNICEF. Tia antany anareo aloha eto hoe vonona daholo ve aloha ny ato tantaratasy mikasika andreo tetikasa ataontsika miaraka aminy. Mikasika ny departementako manokana aloha efa vonona. Dia ny mikasika ny tsy fanjari-tsakafo faritra aiza no hitanao fa tena mila tohana? Faritra telo no tena tratry ny tsy fanjari-tsakafo mitarazo koa dia ireo no ampidiriko voalohany. Ao anatin'izay amorony Mania, Matsiatra ambony ary Vakina karatra.
raha ny mikasika ny famerenana ny zaza iverina an-tsekoly kosa dia ny faritra atsimo manontolo Androa, Ianosy, Atsimo Andrefana sy Orombe fa ny jerena manokana ny mikasika ny Keriany Atsimo. Dia inona no hevitra mikasika an'io? Tsy maintsy miara-miasa ny ministera telo dia ny any haingo tiana amin'ny fanamboarana ny tohadrano sy ny lakan-drano mba ahafahana manome rano iny faritra iny. Dia eo ihany koa ny ministera tantanan'ny kolonel Solofo eo amin'ny fametrahana ny resaka fandriam-pahalemana maharitra. Mazava zany haingo tiana. Araka ny voalazan'ny felana teo dia io tohadrano ahorona any Atsimo no tena tetika sagoavana indrindra satria tohadrano eo amin'ny 500 metatra eo no tsy maintsy amboarina. Ka lakan-drano 300 kilometatra no vinavinaina itarihana azy mba ho afaka hanondraka velaran-tany rehetra ao amin'ny faritra Androa izay ahitana ny distrika Ambovombe, Bekily, Beloa ary Tsiombe. Ireo distrika ireo izay misy ponina hatrany amin'ny 4,7 ary manana velaran-tany hatrany amin'ny 703,3 sy 1 tapitrisa hektara na 7,707 kilometatra toradroa. Mazava zany. Ka ny atsasaka io dia tokony ho voatondraka avokoa. Dia tafiditra ao anatin'ity tetikasa ity ihany koa ny distrika sasany ao amin'ny faritra Nosy. Anisan'izany ohatra ny distrika Nambosary izay tena tratry ny ahitany matetika ary misy ireo ponina tena voamafy amin'ny tsy fahampitsakafo. Toy izany ihany koa ny distrika Ambovombe sy Betroka. Ireo distrika ireo indray dia misy ponina eo amin'ny 1,7 eo ary manana velaran-tany midadasika tokoa satria raha miaraka amin'ny taolany aro izy ireo dia mahatratra eo amin'ny 103,7 sy 2 tapitrisa hektara na 1,3,705 kilometatra toradroa. Inona moa no mahatonga antsika hanao ity foto-drafitra sagoavam-be ity satria tsy maintsy alaina amin'io rano tarihany io ny rano fisotro madio an'ny ponina any. Eo ihany koa ny rano ambolena ary ny rano osotro ny biby fiompy. Raha vitantsika io foto-drafitra io M.Le Président dia ho afaka tanteraka ny mosary na ny kere izay tena mampijaly an'iny faritra atsimo iny. Mahafinaritra zany raiky tiana. Ny sisan-drasana dia ny fahaizanareo mirahavavy manazava ireo tetikasa ireo mason'ireo mpamatsy bolatsika. Nefa raha ny fahitako ny voalazanareo mirahavavy teo dia manana fanantenany dada. Zany mihitsy anaka. Fahorin'ity tetikasa ity dia tsy maintsy ho jerena manokana ny fomba andrenantsika trano andro sahirana sy ny mpiasa-panjakana. Eo ihany koa ny fampirisihan'ireo tanora hiditra ao anaty tokantrano ara-dalàna ka mba hanomezan'ny fanjakana azy ireo vola anaovana fond de démarrage. Tsy misy zanaboly io. Ny fepetra farany kely indrindra ho takiana aminy dia ny fanekeny izy ireo fa amerina tsikelikely io volany mena azy io izy ireo. Raha tanteraka izany finafinanareo izany rakizy dia izay vao tena ilamina sy ho sambatra ny Madagasikara iray manontolo. Eny ho mamazavy. Efa mba 20 taona aho izao fa tsy mbola naheno mihitsy mpitondra teto amintsika ka nanao zavatra toy izany. Dia ity vola fanamboarana trano sy omena ny tanora hanambady ity ro hay ro ahitana azy. Efa mijery ny arena voajanahary eto amintsika isika mamazavy a. Ohatra ny boaty rose, ny volamena sy ireo karazam-bato maro eto amintsika. Ireo nefa dinina ny fomba hitrandrahana azy ka hampiditra vola madio ho an'ny vahoaka. Mivavaka ho anao aho anaka mba ho tafita amin'izany eritreritra izany ianao. Vita ny dady izany fa ay zary bebe izany. Tena gaga sy talanjona mihitsy any maheno an'izany ry telo mianaka. Zavatra azo atao tsara zany fa ny fikirizana sy ny fahavononana hanatanteraka an'izany rehetra amin'izay no tsy misy. Sady ny makany am-paozy sy ny fianakaviana be fanamboarana trano any ivelany moa dia tsy lazainy intsony. Ka efa tonga ihany ianao ry very dia miomana fa ianao no tendreko mpitarika ny tetikasa antsika ny Soamatamana. Zahay ary ilay izy ry Mademoiselle Veromanitra. Ahoana izany ry Mademoiselle Angitiana? Ianao ny solo tena ministera manaraka sy mandrindra ny tetikasa fanajariana ny tany sy ny fanamboarana ny tohadrano any Mahavoky. Marina reo vitako izany Mademoiselle Angitiana. Ay zare izany ry Mademoiselle Vero hoe sady mandray karama ianao no mahazo tombontsoa amin'ny fampivoarana ny tanànantsika. Sady mbola hisy fiofanana ataonao ny ety mandritra ny tapabolany. Vitany izany fa eo izy mba sady reny aza taloha tsy nisy inona na havita ndriko efa omena fiofanana indray no eny ary tompoko. Aza matahotra ihany koa ianao fa dada mily eo omena ndraikitra hiara-iasa aminao. Eny ary sady mba hadiditra amin'ny fampivarana ny tanànantsika koa izany. Mahafinaritra izany ndraiky izy ny mikasika ny kolonel Solofo sisa no somary mbola manahirana kely regle ho any momba an'iny rehefa tsy mamely ry dada. Fa nga moa miara-miasa amintsika indray izy.
no tendrena ndraindraikitra mikasika ny fiarovana izy rivero a. Ka tsy mingananao fotsiny ve no ataony ao? Efa manomboka. Efa nyteneniko mafy izy tamin'ny fiaonanay farany fa ho hitantsika eo izay ataony. Dia ahoana mikasika an'ilay madame Charline sy ny ekipany? Efa mampanao fanadihadiana mikasika an'iny ny Bianco. Mahatony ihany koa manaraka akaiky an'iny. Aroa no ary dada. Efa niverina nga le mon père? Efa lasa ary izy ko. Mino fa nilamina tsara ny resaka reo mianaka. Inona moa ny resaka ifanaovantsika tsy milamina sady mahafinaritra le mon père Zany. Fa mon père inona koa zany ry dada ny felany? Mon père iara-miasa amintsika kis zany a. Anikala mavony anaovana tetikasa mitovy amin'le ansomatamana. Zany ve vita aby raha onona? Voampahany fotsiny zany ry vero a. Ankoatra zany nefa vita sy mbola atao. Amin'ny herinandro dia ho tonga eto amintsika ihany koa ny vondrona Europiana, dia ho ihany koa ireo vondrona firenena mpamokatra petrolina iresaka amintsika amin'ny fomba iara-miasa amin'ny fanamboarana lalana eto amintsika ahafahantsika mahazo goudron, izay no tena ilana azy. Tsara zany. Fa sao adino M.Le Président ny lalana mody any Somatamana sy ny any Saoka. Etika samy filoham-pirenena zany mademoiselle le ministre. Tsy maintsy vitantsika zany. Marina zany. Mivavaka ho anareo ry aro anakizany. Inona moa mba azoko atao? Ka inona moa no azon'ny bebe atao? Dia aho zany amin'ny vinany moa dia hanomana ny fahatongavanareo any. Araka ny voalazany haingo tena teo dia voahiatrika fiofanana aloha ianao. Zay vao miverina mody. Aho ngamba hiaraka ngaminy mba hagnampy any. Aza matahotra bebe fa miaraka sika e. Efa tsy andro kitsony izy zany marina. Eny ary, aleo aloha sy araka amin'izay tsika fa mbola be ny asa miandry ahy Miraso any dada zany ko. Eny ary. Aleo ko zahay andefa mbola akaina kely sady mba hitondra ny verso bebe hitsidika ny tilapany avoloha ty. Eny ary, dia mandram-piona ianao rengy tina. Eny M.Le Président. Mefena tsara ary zalahy. Misy fiarakatokatra avy any andrenivohitra iny. Raha vao miditra ny tetezana dia avy dia tifiry ny pneu alaina daholo zavatra ao anatiny na entana na vola. Isa, roa, telo, asio. Malakilaky laisany e. Vonjeo ve fa io vo io. Sao misy fiara manaraka azy a. Tena dahalo daholo reto. Vaky zany pneu zany dia inona no ataoko? Efa tena tsy mifidy asiana tsony ry zalahy zany. Aleo aloha mivoaka tato anaty fiara dia anangatanana. Io fa mivoaka ry zalahy. Aza tifiriny tony aloha fa efa manangatanana izy. Malaky e. Ha, ary to mon père. Tena mon père io ry zalahy. Loza clé aza. Raha donné ty manatiny ty. Fa manao dahalo koa fe zany izy. Tena zalahy aby reto miazakazaka reto. Fa nahoanany dia atao toy izao raha donné a. Dia tsy mba fantatrareo ve fa hoe mon père iny. Tena mifona aminao mon père. Ka ianao ny tao. Tena tsy naposiko izao ataonareo izao. Amin'izay dia anareo mpanampy ahy ao am-piangonana aby ty. Tena mifona aminao anay mon père. Primo aloha iny basy ny lahy iny ringila. Zay fa inona no aton'izao? Noana loatra anay mon père. Tena sa misy raisina dia fara lasa voasarika ananao an'izao. Dia isika ve raha donné miaraka ihany tany solila. Dia nahoana tsy nilaza tamiko nareo fa mila vonjy. Fa lasa manao sandahalo toy izao. Tsy mety anie izao. Matokisana mon père fa sagnanao koa anay a. Eto masiko fotsiny ianao no teny an'izany raha donné a. Dia raha olon-kafo zany izao no teto dia novonoinareo. Efa nampitandrina zalahy aho tsahy tifitra ny olo ao anatiny mon père. Mampalahelo izao raha donné a. Ahoana izao ry lengila? Inona zany ny zavatra maralahy mon père amin'izao zavatra tao lahy izao? Andao aloha ampinagnao mon père amboatra ny pneu a. Aingana lay voaty aloha hivato eo anaovana kaly. Malaky lesy ry zalahy lahy vo io a. Tena misy fiara manatiny zany mon père. Ka na misy aza ataonareo inona fa ao apetrao aloha ny kaly. Fa misy inona mon père no nijanona ty amin'ny tany mangina be ty a. Vaky pneu ato a. Raha fahavoazana anao zany. Ka inona no azo anampinanao e?
Efa nanafatra ny reto namako reto fa tsy maninona misaotra anao. Zany ve? Mandehana fa tsy ela dia hiala eto koa izahay. Eny ary fa mahavitaso e. Saotra indrindra e. Saotra anao mopera. Inona ny saoranao ahy? Ny tsilona zanao tamin'ny zareo fa dahalo zahay. Izao Radonea, mbola betsaka ny zavatra miandry anao. Ajanony izao asa tsy mendrika izao. Fa manaraka moa dia asisaina fotsiny fiaranao mopera mba ilazana amin'ny namana fa fiaranao igny. Voanao izao zany nareo? Agnaitahanao koa fa ny ilazana amin'ny zalahy namana. Aza manao an'izany Radonea, angony daholo ny namanao dia aleo mihaona amiko. Misy asa iarahantsika manao izay tsy ho ela. Ko misy karama ve nefa? Sady mahazo vola ianareo no hizarana vary atao sakafo isan'andro ary ho zaraina masom-boly hambolena. Marina ve zany mopera? Fa hataiza koa no nisy mopera nandainga Radonea. Ao fa vity miakara dia andao andeha hody amin'ny tanàna amin'izay. Ao miakara ry zalahy zanapoiziko indray ty Allô? Ie. Capitaine Laris ty e. Allô? Maheno fa aiza nareo zany? Ahoana hoe? Fiara katikatara tratra mitondra rongony? Firy kitapo zany? Ahoana? 20 kitapo? Dia aiza ireo fiara ireo amin'izao fotoana izao ary iza no nitondra azy? Mety zany ka. Tazony eo aloha ny fiara sy izay nitondra azy fa izao ihany dia antsony Monsieur le Ministre. Ok. Tandremo ny intervention Na izy na izy na ministre na député na sénateur tsy azo ekeny zany. Aza mbola dorana fa tsy maintsy atao proof reo ka. Zay. Manatanao mon capitaine? Aiza ianao zao ry lefiny? Aty amin'ny présidence zao. Tsara raha midina kely aty amiko ianao zao dia zao. Fa misy inona? Malaky ianao fa misy asa maika tsy maintsy hidinantsika. Ok. Zao ihany dia hiteny amin'ny président dia hidina any. Ok. Mihaino anao Monsieur Rado. Grave be ty Rafidy tratra ny zalany fiara nitondra ny entana. Fa ahoana? If zany lazaiko izany ko inona indray? Leke. Dia ahoana indray zany? Mila miao zao dia zao tsika hitedavana fika anavotana ny zalahy fa tena ho ratsy ty Ary fa niantso ny madama ve anify? Iantso azy mihitsy azy ao fa ianao aloha no natsoko voalohany. Antso izy fa ho avy ary ahy. Ok. Tena colonel ty miantso ty. Manajanao mon colonel? Fa ino zany voeniko zany Monsieur Rado Vao eo koa ny mandrian'izany tompoko. Dia efa miomana nareo zany fa ho tapaka ny tendanareo. Like. Grave ty le. Manajanao madame? Fa ahoana zany fiara tratra zany Monsieur Rado Tena nisy namadika angamba ireo bandiny rahantsika madame. Ka tsy zay vao loza. Aiza ny alentsika? Aleo aloha miona aingana ty amiko zao dia zao tsika dia tsy maintsy midina manao sesibola amin'ireo mpitandro ny filaminana any. Eny ary fa zao ihany dia ho avy. Dia ahoana? Inona nataontsika? Efa niantso teo le colonel Soloa fa hiresaka amiko izy mikasika an'io. Zany ve tsy hanao tsindry-bokotra tsika eto koa? Tsisy miditra amin'izany eo Dia ahoana raha tratrany ato
Inona moa n'olana amin'izany? Kapitaine! Ha! Fa inona koa no ataon'ity dala afaka ty ato? Moramora ianao mon colonel, mpiara-miasa amiko io. Ka tsy ilaiko hoe nresaka ifanaovantsika io kapitaine? Mbola manaja anao mon colonel. Asa no ataoko ary iraky ny filoham-pirenena aho eto. Zao no izy fa tsy raharahako zany e. Oui mon colonel. Zao de zao de omeo baiko ny mpitandro filamena ampiakar'ireo fiara fenonrongon'ireo aty. Mila atao ankety zany. Sarotra zany mon colonel. Misy kompanisy brigade ene any ary misy fitsarana ihany koa de ahoana koa no pety an'izany? Baiko aneny ataoko anao mon capitaine. Tsy fiangaviana mihitsy zany fa baiko ya. Baiko koa nefa nalefako nidina any ary tsy misy na de raiza mahazo mikitika an'io affaire io na anao intervention aza. Zany vavanao? Zay ny lalàna fa tsy vavako zany mon colonel. Bon, on verra. Ho hitanao hoe iza mariny zany colonel Slofo zany. De inona nataontsika mon capitaine? Zao ihany sika de anao tatitra amin'ny M.Le Président ary mangataka amin'ny hidina any amin'ny toerana io. Mety zany ka. Zao de lasa ary. Tsy mila miveravery sika. Fa inona ary ty tandrevaka ataonareo ty monsieur Rado? Zay fantatraranareo any tsy de misy raharaiko anazy. Fa ny tena olana de ny fiara ministera sy ny fiarako zay tratra nitondra ny orongony io ny tena tsy tiako mihitsiny. Animba amin'ny asako nareo ny fahafambarako eo its-andaniny. Ka tsy napozina ane le izy tompoko. Tsy misy tsy napozina zany rangaha tya. Zany rehefa manao affaire. Tena tsy mamely mihitsy nareo ka. Ka tsy tokony olanina amin'ny fifamalinana izany. Izay fomba ahafahana manavitra azy ireo zao no tokony atao aingana. Ka zao de zao ary tsika de tokony hidina any sôry zareo indray ny tonga aloha any. Efa somary nanindry ny kapitaine Larissa ihany fa tsy lasa. Tena reny no tonga amin'ilay fiteny hoe tay vavoana azy toerana e. Se ahoana raha sanatrika tena miditra fitsarana. Inona moa zany fa de efa miomana fotsiny amin'ny vola be raha ohatra ka tsy te-higadra e. Sy ho ary fa miantso le ry le. Le ry izy e. Le mpiambonombolo ty miantso ty a. Manajanao monsieur le président. Miandry anao aty amin'ny bureau koa zao. Eny tompoko. Tena ho grave ty le aza. Zay aloha fa lasa mba tsy hiteraka zavatra hafa ty e. Na izany raha jero zay vola tokony hanavotanandreo bandereo fa tsy lozanareo telo menadamy tanondrika fotsiny eo. Sy manoatra ragano ny akoho voakapoka. Mandroso. Manaja sy manome voninahitra anao monsieur le président. Petrahinao colonel Slofo. Misaotra indrindra tompoko. Fanazavana avy aminao amin'io fiara mitondra rongony tratra io. Efa reko monsieur le président fa efa mampanao fanadihadiana mikasika azy io mihitsy na zao. Fanadihadiana inona e? Hoe iza no mitondra an'le fiara de satria de verinao fa tena mpiambonombo tokoa ka afaka miresaka zay tianao resany eto amiko ianao Tsy niteny an'izany kosa monsieur le président. Ka mbola inona indray ary zany fanadihadiana ataony se nefa hita zao fa fiarakodiany se sy ny any ministera io. Monsieur le président. Inona colonel? Ifonako tompoko. Nina mifonany se? Namako no mitondra andreo monsieur le président ary aoka mba ho ataotsika resaka mangina raha zao atao tompoko. Zao no izy zao de mitsahatra amin'ny asa sy ny andraikitra meko ansese ary tandremo mianatry ny tsoka na andositra fa efa vonina sambotra ny sero miaramila natokako isana n'io raha io raha voaprofo kosa fa tena isan'ny tafiditra ao anatin'io affaire se de tsy maintsy hanolotra ny seho anivon'ny fitsarana. Monsieur le président mba efa nanavitra an'se ihany ny ataloha de sanatria ho tonga amin'izany ve? Lasa momba ny lasa colonel Slofo. Ny raharam-pirenena tsy everako namana. Mbola averiko aminao indray fa tsy andefitra amin'se mihitsy sy izay namanse raha tafiditra ao anatin'io se. Tsy mila mpiara-miasa mpanao feramaizina manimba ny firenena. Rena reo teo ny fizarana faharoa tamin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Monsieur le Président. Sanganasany Simone Menjanahary ary nolalaovin'ireo mpilalao tantara teto amin'ny radio feon'i Mania Ambositra. Nandrindra sy nandray feo naina rakoto-dondranaivo nana totosa Simone Menjanahary mbola itoy.